Miarabantsika rehetra mpanaraka ny pejy RGL araky ny toky izay nomeko anareo hoe hanao vidéo tsika androany. Raha ny marina moa zany dia promesse nataoko ty tamin'ny sabotsy moa izy iny teny iny le promesse nataoko dia ny hoe aorianany didim-pitsarana izay hivoaka mahakasika an'ilay raharaha ny tombokilahy député Jean-Jacques Rabinirina dia hiverina eto tsika raha ohatra ka misy didim-pitsarana tsy manaraka ny justice vérité. Dia promesse nia, je suis pas un politicien comme les autres, moi je tiens ma parole, donc miverina eto aho. Fa raha ny tena marina tsy misaiko nieritreretiko atao androany fa nisy eny nieritreretranao n'iny misy androany fa nisy fe anankiray miditra tapoka. Inona le miditra tapoka dia namaly lavabe anahy ny ray aman-dreny Beat Zaina, président de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup monsieur le président, quel honneur que vous me faites. Amaro ny asanao be dia be dia ty pasteur kely mpamitaka ty andafy ty araka ny teninao nandaninao fotoana amin'ny Facebook dika zay zany a tsy fantatra raha tena olona mpamitaka avy andanina fotoana fa voninahitra lehibe ny nataonao ahy ka dia amaly anao aho arak'izay koa. Izao tsika isika moa rehefa manao zavatra dia méthodique, structuré ary pragmatique. Tsika tsy ohatran'ny honorable mandeha amin'ny réactionnaire épidermique ary mandeha amin'ny hozatra. Tsika mandeha amin'ny saina calme, serein, nefany chirurgical ny frappetsika fa tsy mandeha fotsiny gonana. Ka izao no fomba hitondrantsika ny resaka. Any amin'ny tapany faharoa iresaka an'ilay valikafatra ho an'ny monsieur le président de l'Assemblée nationale izay nosoratany il y a 9 heures hoe valiny ho an'ilay pasteur mpamitaka any andafy. Zay ny lettre azonareo an-tsaina angamba ny teneur an'ilay izy. Fa mialohan'izay fanokafam-bavony araky ny promesse dia hoe hiverina eto tsika rehefa tonga ny fotoana izay voan'ny didim-pitsarana mahakasika an'ilay raharaha ny tombokilahy député Jean-Jacques Rabinirina. Za tsy amerina ny procès lavabe zany efa be ny vidéo momban'iny manjary lasa misy atao hoe redondance ihany koa zany hoe famerimberenana ka tsika tsy lalao fery araky ny bien essayé any misy irakiraky zalavy any hoe ianao hoe milalao ferin'ny olona efa maratra fa bavelao any amizay adry ampiadana no tsy kitika ny fery fahafatesana fa didim-pitsarana no resahako androany ary je m'adresse à la justice malgache androany. Aloha zava ny resaka tsisy resaka Jean-Jacques Rabinirina eto eny aferan'le izy fa miopana za fa nyteny hoe hitodika aminareo fitsarana ho aza ary androany dia iandany amin'le fianakavian'ny chauffeur. Nareo zay nyteny hoe aza exploitena le fahoriny zay masy ny ampiasain'ny député na citeny hoe exploitena ny fahoriny le ralahako zao. Azafady monsieur le député, je ne mange pas de ce pain là, je suis pas un vautour ni une rapace na des rapaces ary amin'ny teny malagasy fa je suis pas une rapace comme vous autres zay manao récupération fahoriny olona. On est différent sur ce côté là. Donc tsy miresaka Jean-Jacques Rabinirina mihitsy sy ny fianakaviany zareo manana ny azy anjaran'zareo manohiny hoe inona no ataon zareo satria araka ny didim-pitsarana dia afaka mametraka fitoriana zay tsy afapo tamin'ny io raharaha io zareo zay tsy miditra. Fa androany kosa officiellement de je me dresse avec la famille du chauffeur ilay mahantra ilay mafiady ilay tsy mba misy mpiady dia miaraka am'zareo manolona ny zareo matanjaka tompony vola, tompony fahefana, tompony hery, tompony sandry, tompony ozatra, tompony basy. Oui, peine perdue nanay, combat perdu ozy nareo lany andro amin'io tsy tompoko mbola averiko foana. On est fier ary tsy miondrika manolona ny injustice contre le système. Contre le système za eto tsy contre n'olona. Ngia isy tena contre anahy izy za zao ataony Chasaloma za contre le système karaha ty anampy an'le système monsieur système de contre azy koa toko mahitsy be le zavatra zay. Ka izao ny didim-pitsarana mivoaka teo ianareo no mijuge an'le zavamisy tsy resaka zavatra lavabe fa précis ny zavatra ho teneniko androany. Nandeha ny fitsarana tandroany zany dia
lay témoin tadidinareo le témoin anankiray mampiomehy be iny le témoin tamin'ny 9 juin izy rehefa nanontaniana de ohatrany zao de le natezitra ny giapy tsara hoe ohatrany sa tena izy fa tsy ohatrany nolazainao fa zay tena izy nisy de tsy mazava zany hoe tsy hita lohany tsy hita vodiny tsy hita makaiza tsisy lohany tsisy vodiny lay témoignage tandroany re tompoko nilatsahany fanahy tsy fantatro za tsy tena fanahy masina fa fanahina izy anga nisy révélation tsapoko nisy fanahy namangy le témoin dia nilaza mazava tsara izy ary tena nanitrikitrika hoe tena nanitsaka an'lay tompoko lahy ny chauffeur comme par hasard androany niverina fitadidiny misy amnésie zany izy teo alolo teo mifangaro de ngamba mety nisy fihetseham-po mahery loatra de adininy fa zao milamina ny sainy dia niverina tsara dia niteny mazava tsara hoe tena nanao an'zao de izay antony zay no bouc émissaire nampiasain'ny fitsarana apiko tsara tsy liko tsara bouc émissaire nararotiny fitsarana hamoana didy no tsara ny didy amelezana an'le chauffeur Clarel 18 mois d'emprisonnement ferme amina soi-disant voadona nefa le olona témoin tamin'ny 9 juin teny hoe angamba tsy fantatra de milaza mitapoka tandroany hoe tena azoko antoka de io nahatonga le 18 mois d'emprisonnement ferme ary plus 12 mois azadino zay 12 mois de délit de fuite tsika nefa naleta tsara le vidéo iny nalefan'ny madame Lewis tao amin'ny pageny sy ny page hafa koa fa nahatonga le fuite de le olona handroba le camion fa tsy resaka fanitsahana any tompoko lahy mihitsy fa za raha moa nahita azy nitsoka dia io moa fahaizan'ny olona manao ny fitsarana sy ny argumentation de hoe andao akamban'io hoe tena nandona izy matony tsoka donc 18 mois ferme ho amina resaka fanitsahana araky ny témoignage latsahan'ny fanahy tsy fantatra na fanahy mamitaka io 12 mois délit de fuite de atambaro et c'est pas fini dia il est chauffeur mahonena kely de asaina mandoa amende enina tapitrisa ariary tsara fantatrareo fa am'izao tsika am'teny zao marary io chauffeur io ao amponja saiky andeha amangy azy ny vadiny dia ty koa tsy fantatro zay marina amin'izy ty fa mba mitenena amiko nareo zay mahafantatra ny fitsipika ao amin'ny fonja anatan'olo io no takina vola zareo handeha hamangy ny vadiny hanatitra sakafo dia efa nantaniko moa le olona hoe sao de zay kosa hoany lalàna hoe misy droit sy ny sisa de hoe non mila manao taratasy ony fa efa misy taratasy oatra permis vo afaka miditra amin'ny fonja dia raha tsy zay de mandoa 3 alina ariary araka ny teny ny aloha apetrako tsara amin'ny teny le izy fa naizanona ty zany misy zavatra mahavariana ihany hoe amiko raha ohatra ka ny procédure officielle hoe misy taratasy zay vao mahazo miditra any ce qui est logique de tsy tokony misy alternative hoe raha tsy manana taratasy de mandoa vola fa raha ohatra ka manana taratasy de mandoa vola fa ambany inona zany no tena izy dikan'izay makaiza zany io vola io sandratriavina zany le olona ny amponja zany ohatrany hoe andeha hijery ragidro zany andeha hijery zoo hoe ohatrinona ny mijery les murien ato 3 alina ariary de eo ambadiky ny grillage eo no mijery de raha ohatra mitazana kely fotsiny de eo amin'ny 5 arivo sy ray alina nga izy sa ohatriny ahitanareo le système carcéral le système mihitsy moedivatsika tsika tsy mahay manolona fa le système zay tsy tiany zareo kitikitiany io iny ataoko parenthèse iny fa tsy andany fotoana amin'iny dia izay zany le zava-misy ka za nanao promesse nataoko de ity hoe voky io didi-pitsarana io karaha hita fa tsy manjary za tsy miteny hoe manana tsy maintsy hoe miandaly aty tsy any fa hoe raha tena mazava dia za miteny tamin'ilay fianakaviana tsy maintsy mandoa misazy ianareo dans le sens hoe zay nanao tsy mety fa hita mazava tsara kosa le izy ary ny avocat ny chauffeur tsy nanaiky fa hapakatra an'io raha io ka zareo moa ny tompon'ny fianakaviana sy ny tompon'ny dossier fa za manokana aloha zany dia mampirisika ny fianakaviana hoe rehefa azonareo antoka tsara zay zavatra dia aza manaiky satria io le scénario efa andresantsika hatramin'ny voalohany hoe atao bouc émissaire ianareo vous êtes le coupable idéal am'izay zany dia clôturer any ty affaire ty ka tsy voakitikitika ny magaga atao anatin'le affaire tsisy resaka misy momba ny garde du corps dia ny izany no min'ny incriminena le chauffeur ary ny mpitsabo le hoe sazy miantonao ony
fa afaka no fisalasalama zany hoe ireo zay tsy manapidiny moa zany ataontsika hoe nanao faute professionnelle le mpitsabo satria le hoe nisy fitavozavozana eto fa na zany aza tsisy mpiaro reo rehefa ataonareo zany ricochet ao anatin'ny anaty dia zay olona tsisy mpiaro dans le sens hoe maivana no natotonany ny didy dia rehefa mba misy coupable aloha dia mangina ny olona rehetra non aveko RGL ao tsy angina ka le tsy angina resahako eto de zao raha mbola misy recours azonareo atao araky ny lalàna dia ataoviny recours fa tsika tsy manaiky ny zavatra terena vaimanta fotsiny amizao ka amaranako an'iny chapitre raha iny de ity le promesse nataoko hoe raha mpiakatra an'io raha io zany famille fatatsika tsara ny zavatra miandry an'zareo mitodika aminareo mpanaraka ny pejy rehetra sy tsika vahoaka malagasy satria mety tsy entony pejy RGL ihany manaraka an'ity fa aveo moa ty relayen'ny olona aparitaky ny olona ary mampirisika anareo za eto zany mangataka tsy fombako mihitsy ny miteny hoe manaova partage amina ohatra rehefa manao fampianarana fa amina situation na solidarité ohatrantony de miangavy aho mba ho partagena maximum possible satria rehefa défaillant ny système judiciaire dia aty amin'ny communication tsika ny manao be zay le izy ka eto zany de za zany miantso eto hoe andao tsika ho solidaire amilay famille amilay chauffeur dans le sens tsy hoe mijustifier fa hoe andao tsika hisikotra ny marina hatramin'ny farany ka raha ohatra ka ny fampakarana azy hatrany amin'ny farany ambony dia ho aratsika ary ho apitsika zareo tiako tenena hoe ampionareo zaho zany manao appel leto zaho raha manatombotso Jean-Luc ilay pasteur mpamitaka ao izy sy teny ilay pasteur tsy manana basy ary tsy manam-bola par rapport anazy tompon'ny ketrika sy tompon'ny vola le peuple contre le système zay ny atoko eto ary anareo zay mpanaraka ny pejy sy anareo zay tsy mataty ny injustice aza vela fotsiny hoe de mampalahelo non ho atsika kristianina zay milaza hoe oetinambavaka non tsy ampy zany andao aforotra ny tanan'akanjo andao arovana ny vahoaka izay arany tsindry azo lena donc raha ohatra ka hapakatra ireo famille ireo any amin'ny farany ambony zay afarany aletsika dia hotoanatsika izy ireo hoiteo hoe amin'ny endriny ahoana moa hoiteo fa efa manao zay azony atao ny fianakaviana za teny hoe ataovy io satria rehefa natomboka le izy de tsy tokony janona ny ampovoany tsy resaka question na handro-po fa question na principe le izy satria tsika eto miady amina système zareo atsakilany manana ny fitsarana manana ny vola manana ny hery famoretana manana ny avo feo isika tia manana ny intégrité manana ny vahoaka ary manana ny fahendrena fotoana zao anehotsika hoe ny adalanao mpamenatra ny endry rehefa tsy mandeha amin'ny tokony ho izy zareo zay lazay fa manam-pahefana anjarany vahoaka ny mamerina zareo amin'ny toerany zay ny combat eto aza militant eto azo dia ataoko mazava tsara aminareo détracteur rehetrarehetra fa tsisy idirany fianakaviany tompoka Jean-Jacques Rabénirity fa tena resaka système judiciaire no idivana eto zao ity tsy resaka hoe le chauffeur fotsiny be de be ny ka fa symbolique ty hoe raha eto isika no manao acte de solidarité contre le système dia afaka ataoko zany mba afahana manova ny réaction ny olona eo anivony fitsarana zay zany le izy hoe miangavy anareo aho hoe apio aho fa rizy mianakavy reo zany zao mafy ady etretinareo fa mitomany le raha matombo resaka amiko teo ny hanina fa tsy misy ny reniny Iclarel amizao miakatra ny tension ny mararany amin'ny hôpitaly ny vola tsy maintsy aloha amin'ny fitsarana zareo vezivezy avy any Tamatavy aveo mbola apakatra zany de mapakatra zany tompoko mbola vola fa tsy ary zay mantsy ny teknika an'iretsy olona retsy hoe mafaka mapakatra nareo dikan'izay politique d'usure hoe rehefa reraka reo ve tsy hijanona tsy mahazo mijanona reo ary tsy avela tsika vahoaka hijanona reo no zany azotsika atao tsara ny manampy an'izy reo ka zany manao antso eto tsy nangataka tamiko le fianakaviana mialatsiny aminareo fianakaviana fa izaho mihitsy no maka l'initiative hoe il faut qu'on se donne la main pour la justice aza militant activiste dia vonina hoe raha ohatra nareo ka resy lahatra
amin'ny message nergel hatramizay nareo mpiany toriteny sakalahady nareo mpiany sahazany io nareo mpiany andao asehotsika fa tsy ny vola ny tompony teny farany fa ny vahoaka la justice contre le peuple voilà mon combat zao le peuple contre l'injustice zay zany satria zareo manana ny fahefana zareo manana ny recours ara-bola fa itsika manana zay ka raha ohatra ka hitanareo fa noble les causes dia apio ao averiko tsara amin'ny anaran'ilay chauffeur tsisy diran'le fianakaviana iny azy mbola kombany manokana koa iny mbola ho hitatsika moa zay ataon'ny fianakaviana amin'iny zay no ela fa tsy janona ela amin'iny aho fa toizatsika am'izay le izy tena antony ty resaka androany ity ny antony resaka androany ity de vao fo maraina sotro kafe dia tonga de nahita ny valiteny nataony monsieur Siteny Randrena Solonyaiko momba eo amin'ny pejiny mihitsy vakiko le izy za j'ai rien à cacher vakiko araka zay lazainy azy de ho ampianoko anareo ny zavatra vidéo mba nofidiny ny sahirany ery izy mba nanaka vidéo kely mba afahana manao contre-attaque ana amin'ny hoe za mavandy io pasteur io fa zao tsika tsy manao manipulation ohatra anazy izy manao efa zatan'izany ianatsiny aminao monsieur le pane fa ianao tena manipulateur valiny ho an'ilay pasteur mpambitaka any andafy zay lettre nalefany eo amin'ny page hitanareo rehetra angambany io ry vahoaka malagasy hoy ny paniny io maro ny zavatra azo adikevitra amin'ny politika samy manana ny heviny ny tsirairay ary ajaina izany comme si marina hony zany bon fa ny tsy azo ekena de ny fanodikodinana ny tantara sy ny famitahana ny vahoaka amin'ny laingy zako aloha d'accord aminao zany tsy azo hodikodina ny tantara ary tsy azo atao ny mandaingy miombokevitra aminao amin'iny indro avoaka ko an'io ny arsiva sy ireo pirofo mazava fa taminaha lehibe ny mpanohitra ahy de efa niady sy nanohitra ireo rehetra hafa sy haba maro nampitondrany any vahoaka malagasy aho tsy androany zany tsy ho maly fa efa voarakitra ao anatin'ny tantara ny adihevitra politika teto amin'ny firenena koa ho an'ilay pasteur any ivelany izay miezaka mamitaka ny sainy vahoaka amin'ny filazana fa tsy niady tamin'ireo fepetra ireo aho de ireto ny porofo eno tsara ry ambany lanitra ny porofo meny ny honorable Siteny Randrena Solonyaiko avelako ny vahoaka malagasy tsara ny marina tsy mila hatabataba tsy ratsy koa za tiako be le pasy ny marina mila porofo ny marina de azo tsy azo fafana tena marina tokoa zany ary ombako manana ro rahalahyko mbola mampametra-pantaninay hatramizao ny karazana vaovao avoakanao sy ny tanjona politika feninao tsy zava-baovao amiko zany de zany le phrase contradictoire mampametra-pantanina ny tianao tao nefozanao hoe tsy zava-baovao amiko zany il faut savoir ce qu'on veut paragraphe manaraka momba ny hetra sy ny vesatra ara-bola manahirana ny vahoaka ankehitriny kosa de mbola maro ny lafiny tokony hodiniana sy harenina tsy maintsy lazaina amin'ny fahamarinana fa maro amin'ny refepetra araketra sy ara-bola tafiditra ao anatin'ny lalàna mifehy ny teti-bola mpanjakana no vokatra fifanirahana sy ny lettre d'intention ny fanaovan'ny fitondrana teo aloha tamin'ireo mpiara-miombonantoka ara-bola iraisam-pirenena anisan'izany ny FMI izany anefa tsy midika fa tsy azo dinihina tsy azo ovaina raha misy fepetra manavesatra ny vahoaka dia diditsika ny mandinika azy manitsy azy mitady ny vahaolana mifanaraka amin'ny tombotsoany malagasy ataoko an'le fomba fiteny azy iny izy miady ataoko de tsy ady amin'ny olona miady ataoko de ady amin'ny fahamarinana nefa izy iry première page de rery pastera mpandanga sy mpamitaka ya niady ataoko dia ady amin'ny fahamarinana ary marina dia mijoro ho marina mitia ny sasany ny marina dia mijoro ho marina na tia ny sasany na tsy tiany boaka tsy izany vaoza raha tsiraka marina any zany mba ho ary ampianoko anareo lay sombina vidéo nalainy giarainy de nataony teo ho alefany aty amiko izany zavatra zany de andao enotsika fa tsika tsy mitsoka am'izany ary tiako be mihitsy hoe misy ny tantara ary tsy azo kosaina marino zany rahalahako de ndao aro enotsika ary lay kabariny fa ho arahantsika arak'izay izy eno ary azo kely vetivety les aléas du direct Si,
Averitsika aloha. Manay ni Boto Malagasy satria rehefa madinika tsara an'ity loi de finance ity zahay ary mitondra hevitra zahay atao fanerina mba hampihenana ny fahantsary malagasy satria petsaka loatra mipetra miforona vaovao ato raha ohatra ka tsy misy fantsika amin'ny zavatra angatainay zay tsapanay fa isy impact amin'ny fiainan'ny vahoaka tsy zavatra marina angatainay io fa zavatra fitatsika fa tsy fita voatsiara fa tena misy impact amin'ny vahoaka ka raha tsisy fanditsina tokony le izy ny ambaranay fa manolotra tanteraka aty loi de finance ity izy makasitraka tompoko lahy. Zay zany lay discours nataony a de zao ny zavatra anankiray zay tsara ny tsara ho fantatry monsieur cité ny Randrena Soloniaiko lay rangazy zay tao alohanao zao dia tompony ny atao hoe méthodologie historico-critique dikan'izay manao histoire de recherche vao manao hypothèse fa tsy manao réaction épidermique ohatranao satria anao entin'le hoe sa manambola za panina za tatao zany tonga de manao réaction tsy manao zany zay mandeha structurer organiser rechercher fouiller et structurer ny zavatra tenenina no zany ianao ihany nanome piste anay ny amin'le io vidéo io dia azadinonareo mpanaraka ny PJRGL ao anatin'ny fikambanana atao hoe fanorenana miabo ny tenanay zay tsy manakarena ohatran'ny monsieur Le Pen fa zay manakarena olona titanindrazany toute une armée de citoyens qui est derrière cette page, une armée de citoyens conscients de vao tonga io lettre nataony citeny io dia nalefako tamin'ny ekipa io ahoana fahitanareo ty tsy nangataka tsy niteny hoe mba ahoana io fa tonga de nilatsaka avy any daholo ny archive zay le hoe ny archive misy manana archiviste atsika ary ny archiviste atsika dia namoaka ny vérité ao anatin'io vidéo izay nolazainy io ka dia manasa anareo a hanazavanareo io vidéo zay nolazainy hoe io zany ny argument hoe tiany proof fa tena efa niady hatramin'izay ho an'ny resaka etra isika. Ok, ity vidéo izay nanaovany valikafatra ao anaty apahana vidéo izay historique an'io dia tany amin'ny 24 heures mada 2025 sur la loi de finance LFI izay momba an'le taxe 20% tam'le prêt bancaire alors tsika tsy famitaka tsy resaka TVM io fa resaka le taxe sur le prêt bancaire 20% nampinanaka atsika mianakavy hoe tsy rariny io ary mideranao any am'izay zavatra zay tam'izay ny contexte fa nitapahanao le izy zay mahatonga anazy vous êtes un manipulateur et c'est la caractéristique d'un politicien véreux hein ny manao an'izany fomba fisainana zany hoe tapahana le vidéo de ino no alefa ao anatina publication fomba fanaonareo sy ireo mpanao ny communication nareo moa zany everinareo fa draba moa zay ty averinareo fa sagnagna moa zay ty averinareo fa tsy misy olona moa miaraka amiko ty ny olona lazaiko atanareo ty vahoaka tsy manambola fa misy saina ary misy jery ary tompon'ny archive nous avons des archivistes donc avokako aminareo avy zay io apahana vidéo tamin'io fotoana io mampatsiaro atsika avoaka malagasy fa misy masina sasany mieritreritra azy fa hoe izy ny tompony teny tamin'io fotoana io dia tezitra ny député ny firaisakina rehetrarehetra hoe hivoaka ny salina zay fa tsy d'accord amin'io loi de finance io tamin'izay fotoana zay fa Andriamatoa sy teny Randrena Soloniaiko araky ny voalaza de hoe nijanona hono izy soi-disant pour protéger hitondra ny tenin'ny fanoherana no nijanonanao zay zany no zay soi-disant zay zavatra zay
dia izy nojanona teony hoe hiaro ny vahoaka. Bon, ny vidéo faharoa misy anankiray faharoa fa tsy afaka alefatsika eto fa lava be tamy Cool TV. Ao izy mazava be de taonao ahitana le contexte background nazahoana ny teny iny. Dia lay dossier 20% ny pré bancaire iny resaka iny fa tsisy resaka TVM mihitsy. Ary ity ny zavatra mahagaga, tsika tsy manao allégation na spéculation fa itsika mandeha amina fait. Dia ireto ny fait izay nomeny ny archiviste ny fanorena miabo anahy. Ny mahagaga amin'io LFI io izay nolanina dia tena tao anatin'ny LFI tokoa io resaka 20% io, marina zany ary isoranazy mba niady sam'izany. Va tsy tena miresaka explicitement TVM, les taxes momba resaka moteur iny, tsy haiko véhicule moteur pardon, fa am'izao eno tsara. Ary aza mifamitaka tsika monsieur le pan am'izao andro ny LFI 2026 izao de nolanina fin 2025 io LFI TVM io et vous êtes président de l'Assemblée nationale tamin'ny andaninan'io. Vous parlez à un historien. Ary tsika manao histoire de recherche, mandeha tsy manao lecture anachronique zahay. Fa zay manao zavatra structuré, organisé, fouillé. Ka ivereny kely ny tantara. Io lalàna loi de finance am'izao mampikaikaiky atsika momba ny resaka TVM io dia nolanina fin 2025 zay efa ianao ny panne. Io lazako hoe en panne ianao. Fantatro nisy blanc kely ve tao tsy fantatro. Donc président anao afaka tirer sonnette d'alarme tam'izay fotoana zay. De fantanina petrako aminareo vahoaka iza ny manipulateur am'izao. Iza ny mpamitaka vahoaka am'izao. RGL sa izy. Ary raha ohatra ka resina leo mpamitaka vahoaka, iza manana fonction amin'ny firenena. Inona moa ny zavatra namitako vahoaka tamin'ny promesse nataoko tamin'ny vahoaka? Iza no en fonction? Iza ny manana andraikitra? Ary iza tsy mitazona ny teny nataony? Fa tsy hainao rehefa mahay mamindahatra teny de hainao ny tompony teny. Zay ndray. Ary akoatr'izay, za raha tsy nahatsadidy ny responsable ny archive ny fanorenana miabo ndray no mahatadidy noho izao. Nefa za nanao izy hoe ianao pasteur izy tamin'ny 2025 date 28 juin manaova recherche nareo midira amin'ny page RGL de ry amin'ny moteur de recherche 28 juin 2025 nanoratra article any amin'ny taxe 2025 koa zahay fa tsy izy rery. Izy mantsy monsieur Oiseau Zoro. Attention hein. Tsy hainao ihany, teninao ihany no anajako anao hoe tsy azoko sena ny tantara. Io ny tantara. Ary ny tantara manaraka ordre chronologique fa tsy mitsabikibikina de misy blanc eo anelanelany de aveo anao aty amin'ny farany vao miteny hoe zao. Ah non non non, misy chronologie io. Anjarako mamerina anao raha misy amnésie anao. Efa niteny taminao monsieur le pan fa ne jouez pas avec moi sur la rhétorique, c'est mon domaine. Rhétorique zany tsy kapokanao zany. Any amin'ny vola no anjaranao, any amin'ny rusy no anjaranao, fa any amin'ny rhétorique aza miditra amin'ny domaine nako mihitsy amin'ny rhétorique. Fa vous ne faites pas le poids. Faharoa manarakaraka an'izay, les fiscalités, loi de finance 2026. Araka ny tenina tsy lazaiko eto ndray ty soratra fa le source anisako tareo tamin'le fiscalité iny any. Ozy izy hoe efa lany io fa magaga izy tsy niatra mihitsy nanomboka tamin'ny fin 2025 zay izy no président. Dia maninona tsy nisy resaka mihitsy fa ty amin'ny juin ty, ino le fantany napetrako za tsy miteny inona. Pourquoi ty amin'ny mois de juin vao on dégaine la bombe sur la TVM? Pourquoi? Satria raha ohatra ka efa nilaninareo tamin'ny 2020 fin 2025 de tokony efa tamin'iny nareo tena zay tsy manaiky an'ity lalana ny radio aty fa navenanareo atao izy. De comment se fait-il à cet instant nana zany mampametra-pantena fa maninona am'izao ora fotoana izao vao mivoaka le izy compare zary hoe tokony ohatra misy lalàna momba ny TVM zay
ohatra le chauffeur ohatra le témoin tary amin'ny témoin clarenako hoe tadidiny tapoka ny zava-nisy nefa izy ny teny hoe tsy misy mifanohatra ny témoignage de tapitapoka eo lasa mazava be comme par hasard. Ary ao anatin'io communiqué du 9 juin misy paragraphe anankiroa mihitsy ao. Misy paragraphe anankiroa mihitsy ao de iny ano anatin'le paragraphe n'lay fiscalité loi de finance 2026 de misy paragraphe ny amina pénalisation ho an'izay tsy mandoa. Io mantsy tsy fantatritsika vahoaka malagasy, misy paragraphe hoe tsy maintsy pénalisena zay tsy mandoa. Ao ary mbola ampiko ihany mahagaga fa misy centre sasany centre du DGE aza mbola tsy ao anatin'le logiciel mandray le TVM fa manina no apotra tapoka le loi de TVM raha zany nefa centre de fiscalité ny DGE aza tsy misy an'le système fandraisana an'le izy. Inona zany ny marina am'ty zavatra ty ka mahagaga, misy zavatra mahagaga. J'aimerais plus vous insister, plus vous vous enfoncez, hein. De mampalahelo amin'ny loi de finance io resaka TVM io ampiko kely fotsiny. Ny logique tokony hoe ny fiara vaovao zany no taxé satria raitra sy ny sisa ary matanjaka. De ny mampalahelo ny fiaranao efa 20 taona efa ho tranona korapitso no ambony taxe noho ny tobilan'ny le rony 44 V8 fa natsika vahoaka mafiady no dilirina ohatra ny kiky Colgate zany no miaro vahoaka hoe mitsinjo ny vahoaka tsinjo ny vahoaka de ny fiaran zareo tsara tare vaovao ambany ny etra noho ny fiaratsika izay momba n'io zavatra io. Fa maninona mitsinjo ny vahoaka ve nareo am'zany manipulateur zany lazainao fa hoe pandainga sao de lapsus révélateur zany ny tompoko la de aveo indray de mandeha indray ny fanazavana nataon'ny ministère ny économie hoe ka misy koa ane ny taxe any amy resaka fiarovana tontolo ianany taxe carbone zany io oleletsy. Mba inona moa ny politique environnementale nataon'ny Madagascar am'izao resaka pollution nareo zay mandeha Antananarivo amin'ny tunnel na Ambandio nareo ve zao mba mahazo ena tsara tao amin'ny taxe alaina aminareo io satria zay zany mila vola le fanjakana de foronina daholo ty atsangatra manorina rehetra ty et on justifie l'indéfendable amina hoe taxe carbone e taxe environnement e taxe tsy olana mazava daholo ny teny olona areto ahitsiko le olona nananakafatany olona tsy saina miteniteny hoe iza koa tsy andoety mandoety zay raha hitanay ny fiatraikany. Ahoana ny assurance sociale ny olona, ahoana ny mutuelle santé ny olona, ahoana ny tamberina nraikitra makany amin'ny olona. Tsy problème mandoan'io etra io rehefa tsapa vahoaka malagasy fa misy impact. Ianao ihany no miteny monsieur le panina hoe misy impact amin'ny poketra vahoaka ve tsia tsisy. Fa mba minona ianareo mitaingina V8 no ambany ny etra alaina aminareo no izahay vahoaka manana tobily efa tosika efa 20 taona mihoatra. De zay zany pénalisena satria tobilanay zany efa tsy manaja tontolo eny efa manetroka beko zay tsy mahavidy pièce an'olo joint de kilasy mafy ny fiainana Nicolas Lekis tsy maintsy aloha ny marary tsy maintsy tsabony. Voilà. Donc, arrêtez de nous berner avec vos théories à deux balles, oui, environnement, ça, oui, tenen marna, oui, mila volanareo. Et vous cherchez tous les moyens qui sananay. C'est une tena marina. Ka izay zavatra zay ny antony mahatonga anao hoe enao mantsy miteny hoe valikafatra de tiana aloha tsy ataoko soratra fa ny ataoko vidéo mihitsy. Tsy janonay lao satria za koa mbola manana asa maro atao. Misy ny teny mantsy tato hoe enao sambatra be fa miasa fotsiny tsisy atao fa tsy manao lève. Tsy fantatra hoe azoko atao tsy manao anty fa ny fitiavako ny olona no anaovako zany ary tahaka ny divako an'io chauffeur io. Teto iverana kely resaka chauffeur fa miala tsiny fa mitsolo menotra ny teniko. Matoa zany io témoin io izay niova ny version ny tandroany niova ny version ao raha nisy olona nanao pression an'io bandy io na io vehivavy io tsy fantatro.
Fanahy masina ve nampiova hevitra azy sa olona ary raha olona nanova hevitra azy iza ianareo mahalala za tsy atoro apetraky tsika eo point d'interrogation secret de polichinelle mais on sait pas j'ai rien dit hein so de ici accusé anandre miaccusé ananao ny pasteur io vidéo io de terrorisme tsara tsisy accusation eto fa za kosa de miteny hoe raha amin'ny fianakavian'ny Clarelle raha marina ianareo toizatra amin'ny farany combat nareo on est là mpanaraka ny pejy rehetra iaraka aminareo efa manao antso aho hoe zay olona afaka mifanampy amin'ty resaky ty ampio aho fa tsy avelatsika am'izao io fianakaviana io na de fantatra aza fa atody miady mambato tsika ao asehontsika amin'ny olona hoe nous sommes fiers ary manana fierté tsika tsy miankina amina zavatra toy zany amarana ny teny ko aho ity misy teny zay tiako apetraka amitsika mianakavy ho famitinana sy famoazan-tsaina plutôt ny am'izay zavatra voalaza teo hoe surtout ty tapany faharoa farany ty tsiny kely laso kely vetivety fa tsika moa tsy manao zavatra podrefitra zany fa voilà ty ary eny tompo mitodika aminao andre matofilo satria anao mitodika tamin'ny anarako ary miteny mihitsy hoe le pasteur any andafy mpamitaka de hitodika amin'ny monsieur le président de l'Assemblée nationale koa aho izay nandefa niny afatriny ho anahy vous parlez pour rien dire même refrain fona ny répliquenao zany tsy miova mihitsy mba ovao le izy fa manjary lasa tonga de araka be hoe mpamitaka pasteur mpandanga même refrain fona ianao de lazaina ozy anao ianao ihany no miteny lazaina fa hoe misy tanjona politique bato io miteny oui j'assume zaho j'aime la politique fa 5 zao mahasamy hafa atsika tsy mahazatra anao hoe pasteur mba miteny sous-entendu ny teninao zany de hoe fa iza moa ty pasteur kely mafiady ty mba sahijoro amiko za tompony vola sy tompony ozatra io mihitsy tsy zakanao io satria ny mahazatra anao dia hoe ny pasteur mandoalaka aminao daholy ary milelaka anao daholy hoe amen dera sy laza ho anao tsia jamais raha manatombotsy Jean-Luc miakovoka sy mandoalaka eo anatrehan'ny tompony fahefana raha ohatra ka manapatra ny fahefana jamais j'ai ma fierté ça je peux vous l'assurer ianao ny zatra domberina any amin'ny olona ataonao any ka tsy manao zavatra raha tsy misy ambadika fa za zao eto tanao zao ohatra mijoro miaraka amin'ny reto famille chauffeur reto fantatro fa tsisy vola omendreo na ariary ary tsy manan'ireo aonao zao soratra masina raha anasa olona ianareo de aza manasa an'ireo olona manakatao fa sao de ho valiny ianao ka ho azonao ny valim-pitianao ety ambony tany fa raha anasa olona isakafo ianao de asao ny mahantra eny amin'ny elakelatrano fa tsy manana havaly anao izy io no ataoko eto tompoko lahy politique ny kibo politique ny vahoaka je me dresse pour protéger le peuple na de fantatra iaza fa atody mady mambato zahay haseonay aminareo hoe mbola misy olona tsy voavidy vola Madagasikara zay le izy isorako le fianakavian'ny Clarelle fantatro fa tsy mora ny zavatra ijoroany fianakaviana am'izao fotoana zao fa manana fierté ary mijoro hoe samy rangaka tena citoyen malagasy mendrim-piderana makahery anao monsieur Clarelle ao amponjao tsy amelanao irery zahay zay aloha efa miteny aho fa mila ampikotranina koa ny atidoa andriamatoa filoha satria anao olona ty manao sport de ba misy sport anankiray koa asehoko anao on peut aussi muscler le cerveau mais pas seulement les poitrines et les biceps satria raha vo tsy manao an'izay anao de zao ny fandehany manao réaction à chaud manao réaction épidermique ka manao tsisy argument fondé ary ty ny zavatra lazaiko anao andriamatoa filoha ce n'est pas le perchoir qui garantit
les affirmations gratuites. Tsy miperchoir anao en tant que panina anao no mampisy valeur anao. Mialatsiny aminao. Fa ny zavatra lazainao. Za zany tsy lololona amin'ny hoe za président de l'Assemblée nationale. Ny zavatra lazainao no ananako respect anao fa tsy ny titre anao. Tsy ny titre anao mihitsy. Ny différence tsika sy anao amin'ny resaka politique, oui, za tena manao politique ary j'assume. Fa izao nanany politique sacerdoce, tandis que ho anao ny politique io no ascenseur social anao. Tsy misy zany sy tendranaina sokony haiko fatapoko fatapirenena raha taolana raha tsisy politique. Donc vous êtes ce que vous êtes grâce à la politique, n'est-ce pas? Mais moi je me sers de la politique pour protéger le peuple. Donc c'est, oui, je fais de la politique. Karapetraka zany ny fanontaniana izy amitsika no manana kajy ambadika amin'ny firenena mazava ngamba ny valiny. Manaraka an'izany nilaza mihitsy aho fa lehibe ny soi-disant mpanohitra ianao, soi-disant mpanohitra tamin'izany fotoa zany, araka ny tamin'le vidéo iny moa de ianao no ampahalala ny vahoaka hoe misy lalàna toy izao sy toy izao ny vahoaka ka mila miaraka miady isika. Réponse tsy niteny anao. Ny zavatra ataonao ohatra ny valiteny ataonao io, manao valiteny global pour noyer le poisson. Ao atao kofroka fotsiny eo. Io ma tsy ny fomba fanaonareo mpanao politika gasy rehetrarehetra io. Panneau politicien de carrière et non politicien de passion. Vous savez, ma chère. Oui, moi je suis un politicien, mais de passion. Fanampin'izany, maninona no tsy nilazaina ny tsy fahaiza manao eo aminareo ao amin'ny fitondram-panjakana, surtout l'Assemblée nationale. Maninona tsy aseho fa na mamaky an'io lalàna io aza tsy hainy sasany. Fantatra dolo ngamba nireo olo ambany fifezanareo matory sy miaritra fotsiny nataony de maka ny ticket carburant de aveo misotro whisky any brown permanent de mandeha miteny ratsy efa mivoaka dolo ary le vidéo. Fa raha tena mitsinjo akaiky ny vahoaka ianareo efa anao zao ny panina eo am-pelantananao ny fahefana. Fa maninona ny tombotsoan'ny Assemblée nationale anedivanao ny budget de fonctionnement ny bangana ohatrin'inona. Ianao miteny miaro ny vahoaka e tombotsoa ambony. Banana teny zay geste noble aiza lay politique d'austérité amin'ny fonctionnement ny Assemblée nationale. Fonctionnement resako fa tsy resaka projet mpanjakana. Aiza am'izany le hoe mitsinjo ny vahoaka miaraka amin'ny vahoaka. Tsy hitako. Farany zao zavatra ataonao zao de tena tiako be mihitsy. Zao fietsika ao ataonao amiko zao, Andriamatoa sy teny fa manome tribune ianao. Ary za mihitsy nefa ny teny hoe tokony sehatra fahana manao zany disputation ny filazan'izany amin'ny amin'ny lanàna tantara démocratique grika tany Athènes. Satria nahoana ao anatin'izany no ahitana ny tena misy betro. Sy ny olona misy matsy olona fonctionne amin'ny vavony. Zany hoe arakaraky ny gourmandise no motivation, ny sasany fonctionne amin'ny sainy. Izy am'ireo tsika sy anao sy ireo mpanaradia anao. Farany hatreto dia tsy namaly ireo fanontaniana napetrako ianao tamin'ireo émission zay nataoko farany reny, resaka APE, resaka zavatra précis daholo ny teneniko. Nanao moa tonga hoe mpandainga zay fotsiny tsisy afa-tsy zay. Ny APE, ny fanondrotana ny volanareo amin'ny Assemblée nationale, ny fampafantarinao ny vahoaka mivatana ny lalàna tokony izy. Zareo zao efa vavolombelona mitoka amin'ny teny dans les TVM aty amin'ny juin vao mipotra tapoka nefa efa nitinapaka tamin'ny fin 2025 en connaissance de cause. De zany raha zay nafa avadika ty amiko ny famitahana. Depuis 2017 ty pejy ty no laza ny tsy mety ataon'ny olona rehetrarehetra surtout zay manana andraikitra mivantana amin'ny vahoaka, na fiangonana io, na fanjakana io, na olona manana ny fahefany eo amin'ny firenena, satria ilaina natao hoe contre pouvoir eto amin'ny firenena.
io masiny tsy zakanareo, tianareo matsy zay s'aligner aminareo, tianareo matsy zay prêter allégeance aminareo, tianareo matsy zay tena hoe alléluia amen. Non, ry zalahy hafa zany fa tsy aty mihitsy. Ny aty de zao hoe asehoy fa tena milahatra ho an'ny vahoaka nareo dia de rainay tokoa fa raha mbola tsy zay tompoko azonareo ampiasaina daholo ny qualificatif rehetrarehetra fa tsy ampiotsina anay mihitsy zany. Ary fasondreny compte fako hoe ataovy ny rahanareo ny tsy ampy anao ve ny rakitra sy ny sisa vizaka eo nareo fa tsy any mihitsy le izy zay ngambany. Fa averiko farany momba n'ilay raha momba n'ilay fitsarana teo nadoboky ry zareo amponja zareo fitsarana i Clarelle nahitrika tany 18 mois anankiray momba ny atao hoe nanitsaka ony araka ny témoignage n'ilay témoin mampome, ary eny anankiray 12 mois hoe délit de fuite ony, nefa tsika nahita tsara fa no ilay tsonjay sy le famonona saikinazo le mpandroba. Fa raha ohatra ka ilaina zany ka ilaina mobilisation populaire, tsika voaka masy miteny hoe tsy rariny le tsy fahamarinana, tsy rariny le ataon'ny fitsarana. Misy occasion anankiray fa tsika mampiseho an'izany. Andao ty ka ny tompokla juge Jean-Jacques Rabert nirina ty sy indrindrandrindra ilay chauffeur ataotsika laboratoire de référence azo atao tsara ny misoutenir ny justice, tsika tsy fikomina fa raha d'accord nareo dia ampio zay ao anatin'izany combat zany. Makasitraka tompokla, makasitraka tompoko vavy, manajanao honorable, misaotra amin'ilay valikafatra fa rehefa misy moa ny afatra dia tsy maintsy misy koa ny valiny raha soatsika rehetra. Ianao atao.